Nanambarandroany nisy olo-tena ny tiako Madagasikara avy any amin'ny distrika ny Lalangina fa tsy mahaleo tena ny Seny. Tsy anaiky hatramin'ny farany ny osoka sy ny alatra tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny kandida fito tao amin'ny distrika ny Iosy. Nanatanteraka fanadiovana faobe tetsy Analakely androany ny teo anivon'ny boriboritany voalohany. Ankasitrahana ny fanjohinao ny fahitalavitra MBS tompoko Lesy tompoko vavy tonga soa indray ato amin'ny fotoana ny vaovao amin'izao matonaly izao talata faha 1 ny volana Jona taona 2024. Manasanao mpanajanga ny tenako anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny resaka politika avy hatrany nametraka fitoriana teny anivy ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny ary nanome dika mitovy an'izany teny amin'ny Seny androany ny kandida izay nandray anjara tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka miisa 7 izy ireo atao amin'ny distrika ny Iosy iny ho fanoherana sy ho fitoriana ny tsy fanarahan-dalàna sy ny fandokan-dalàna maro izay nitranga tany an-toerana nandritra ny fifidianana farany teo iny moa no anisany Antony nanaovana izy ireo an'izany fitoriana izany. Anisany endrika tamin'izany ohatra ny fampiasana ny fiara ho an'ny fanjakana fa eo ihany koa ny fandesana anaran'olona maro tsy fantam-piaviana atao anatin'ny lisam-pifidianana nandritra ny ireny fifidianana ireny. Horantsika ny antsipriany izay vaovao izay sy ny fanazavana momba an'izany. Nisy saisine d'office zany nataon'ny Seny dia efa nampidirina ponja tamin'izay ny président Said dia nisy fivoriny mandatera tamin'izay fotoan'izay soten'ny candidat rehetrarehetra dia nangataky ny temiko tamin'izany hoe efa maloto izy ty fa nisy nanabotsina be nisy fanaovana carte mpanondro pirenena fa hosoka sy carte électorale hosoka ka leo apody amin'ny liste ny fidy tamin'ny présidentielle tsy netiny zany zareo fa hoe diovina ny liste nefa ny zavatra nisy tamin'izay fotoan'izay zany rehefa nandeha ny fifidianana dia nitranga ihany le fiseina hosoka ary voapirofo fa zavatra nisy fa hoe le président Said ny vice sy mikitra ny irery ny candidat nampanao an'le hosoka sy fanampitsina liste électorale io zany hatramin'izao mbola sy noaretena dia nalefa ihany ny fifidiana ka voapirofo ankehitriny fa ny candidat numéro 7 no nampanao an'io tratry hita zany ny tanatin'ny hoe fampiasana ny fitaovam-panjakana sy ny fahefam-panjakana tao amin'ny posy io ary ny consigne de vote nataon'ireo membre président bureau de vote sy ny lehibe ny fokotany ary rehefa avy eo ny fagnovana-ny lisam-pifidianana dia hita miharihary zany fa ny candidat numéro 7 nitao anatin'io resaka fandokana lana sy hosoka io. Ty zavatra ataoko anareo ty zany photocopie na karatra fifidiana ateo hosoka zany izy ty satria ny antony olona mipetraka ty hosy dia nefa agny Tuiliary izy tamin'ny 4 avril no nanao karam-panondro. Raha ny tokony ho izy tokony agny Tuiliary izy no tafiditra agnaty liste électorale raha tagny sy opération karam-panondro nefa ny zavatra misy aty hosy indray izy no tafiditra anatin'ny liste électorale ary efa ao anatiny atao hoe fermeture ny liste électorale fa dia zay moa zany le atao hoe fanabotsina ny liste électorale efa hosoka zany io ka hoe faux écriture publique fanaovana hosoka ary ireto olona ny karazany marobe reto koa zany dia efa be dia be koa ny mifidy dia zay zany hoe fampiasana hosoka koa nisy ka izay moa ny angaviana ny fitorana fibe mba hampalaky le fanadiadiana fa tokony hosazina tokoa le olona izay presque kombakomba rehetra mikasika an'ireto zavatra reto fa tsy hoe ny président Said ihany ny ao kosi no voatasona ponja. Matao mitambatra ny candidat fito dia mba miangavy antsika rehetrarehetra mpanoana ny candidat fito ireo mba tsy hifanavakavaka tsika fa mba mitambatra tsika fa zay hoe zay mitambatra vato zay misaraka fasika. Fa manao toy vakana ihany koa amin'izao fotoana izao ny fitarainana noho ny tsy fahatomombanana sy ny fandokan-dalàna maro samihafa nitranga tamin'iny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo iny. Raha efa notanterina teto amin'ny fahitalavitra MBS ny momba ny fitarainana izay nataon'ireo kandida tao amin'ny distrika ny Lalangina
ankehitriny mbola mitoy izany ary nanamafy ireo kandida avy amin'ity distrika ity fa ny seni mihitsy no tsy mahaleo tena manoloana n'izany fikirakirana ny voka-pifidianana tamin'ny solombavambahoaka izany. Horantsika ny fanadediana tanteriny Jessica Miray sy Manora Andriamalala. Raha nodradradradraina hatramin'izay ny hoe tsy tomombana ary feno osika sy alatra ny fifidianana dia nomena tsiny ny rafitra mpikarakara ny fifidianana toy ny seni sy ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Amin'izao tokoa tsy fanomezan-tsiny fotsiny ihany no atao fa miariary toy ny vahiakandrana loatra ny tsy fahaleovantenany seni eny fa na ny ratsa mangaiky atao anatiny aza dia olona avy amin'ny fitondrana. Midika izany fa ny asa ataony dia miankina ihany koa amin'ny baiko ny fitondrana. Toy izao no zavan-tranga tany amin'ny distrika ny Lalangina. Mahakasika ny hoe fahaleovantena ny rafitra ny seni sy ireo ratsa mangaika any fotony raha ny zavatra misy any amin'ny faritra misy anay sy any amin'ny faritany amin'ny faritany Fianaratsoa iny dia mahita zahay hoe tsy dia tena mipetraka izay fahaleovantena ny seni izay. Ny antony tsotra betsaka ireo mpiasa mpanjakana eo anivon'ny ratsa mangaika ny ministerany atitany sy ny fitsinjaram-pahefana no miditra ny anatin'ireny sehatra reny. Tsy teny fotsiny hoe raha eo amin'ny ataontsika hoe eo amin'ny commission électorale provinciale eo anivon'ny faritany dia misy ireny atao hoe secrétaire permanent provincial. Ohatr'izay koa ny anivon'ny faritra secrétaire permanent régional. Ny eo anivon'ny distrika moa dia matetika ny adjoint distrika no atao chef d'antenne ao anatin'ireny commission électorale distrika reny dia ny anivon'ny commune ny délégué mpanjakana le chef d'arrondissement administratif no atao membre ny commission électorale communale. Ny zavatra faharoa ihany koa fanamarina ao anatiny dia ny chef fokotany no apetraka agents électoraux, izany hoe membre koa ao anatin'ny CLR na le comité local de recensement des électeurs. Dia io indray ny manendry amin'ny fotoana fanaovana ny révision annuelle liste électorale dia ireo ny membre permanent, fa ny parti politique sy ny société civile dia membre non permanent izay à titre observateur. Izay zany no ametrahako hoe tsy indépendant ny seni, nefa misy ihany moa zany ny anatin'ireny lalàna izay mifehan'ireny ratsa mangaika reny mametraka hoe ny raharaham-pifidianana dia raha zany iarahan'ny fanjakana sy ny seni. Fa eo amin'ilay hoe fahaleovantena ny seni mihitsy raha ny jerena dia hita hoe miditra any zareny. Ny ahianay mpanao politika zany eo anatin'ireny dia tsotra hoe mety misy endrika fanerena akolaka na mety mivatana arakaraka ny CFEAC zany, satria dia tafiditra ao ny ratsa mangaika manontolo ny ministerany atitany sy ny tsinjaram-pahefana izay miosina miaraka amin'ny ratsa mangaika ny commission électorale nationale indépendant. Aiza izany ilay hoe ny vahoaka no andriamanjaka? Aiza ihany koa ilay lazaina fa demokrasia izay no matimatesana hatramin'izay? Tsy fifidianana intsony mantsy no misy amin'izao, fa izay tiany fitondrana ankehitriny apetraka no apetrany ary amin'ny fomba rehetra, na tsy takona fenina intsony aza ny alatra izay jereny fa efa namahefa amin'izao fotsiny. Izay ny momba ny resaka politika fa lafim-baovao hafa vao nomaly antsika no nankalaza ny alatsinainy Pentecosta ary dia misy ny vokatra na ny tsara ho fantatra momba ny akon'izany Pentecosta izany. Raha teo amin'ny hôpital HJR manokana izay nanaovany noro fitiavana ny fanadediana dia fantatra fa olo 4 no namoinainy tamin'iny fetiny Pentecosta teo iny ary ny figantoaka dila loatra no anisany niteraka n'izany fahafatesana izany ho an'ireo olo sasany araka ny tatitra ihany. Horantsika ny fanadediana eo amin'ny sariny Tahiriniana Ranarynirina. Olona mahery 230 no nandalo teny amin'ny hôpitaly HJR tamin'ny fetiny Pentecosta iny ny alahady 10 jona sy ny alatsinainy ndraiky 12 jona araka ny nambarany profesora Olivara Coutoalson. Ka ny 5 tamin'ireo dia nandalo tao amin'ny famelomanaina mila fandidiana avokoa ary ny 20 tamin'ireo tao amin'ny famelomanaina tsy mila fandidiana.
tamin'iny fetiny pentekosta iny efatrano maty vokatry ny fisotroana toka be loatra teo ihany koa vokatry ny fahatapahany lalandra araky ny taremarika avy eo anivony Ashera Atrandy dia ny tranga avy eo anivony fiarahamonina no tena niteraka fahavoazana be indrindra ho an'ireo olona niditra hopitaly teny an-toerana avy eo ny tranga vokatry ny lozam-pifamoivoizana somary nilamindamina ihany tamin'ny ankapobeny ny fetiny pentekosta 7 Amboroarivo na dia nisy any aza ny trangam-piarahamonina na hafatesana olona efatra tamin'ireo andro ireo. Raha izay ny aveny anivony hopitaly bevata raiky eto Antananarivo dia misy ihany koa ny tatitra amin'ny akony izay pentekoty izay raha hoaniny avy eo anivony polisy-pirenena manokana nahitana alatra miisa 2 alatra moto miisa 2 ihany koa ary sintomahery miisa 8 nandritra ny fankalazana ny fetiny pentekoty iny nisy ihany koa ny olo maty izay niisa 5 araka ny tatitry ny polisy-pirenena ny telo tamin'ireo dia olona vorosaina ary ny 2 kosa dia zazarano ny makasika ny lozam-pifamoivoizana kosa indray dia 2 ny loza tsotra tamin'izay lozam-pifamoivoizana izay ary nisy ny olo izay nilefa nany antsoina hoe délit de fuite mo miisa 2 tamin'ireo lozam-pifamoivoizana tsotra miisa 12 ireo dia 7 ny isany naratra tamin'ny izany nisy ihany koa ny lozam-pifamoivoizana izay namoizana ain'olona na ny antsoina hoe accident mortel de la circulation olo 2 no maty tamin'izay ary nilefa avokoa moa ny navandoza tamin'ny izany fa tao anatin'ireo lozany tranga ireo dia tsara ny manamarika fa tsy nisy ny lozany tranga vokatry ny fahamamona teo ampamiliana fiara araka ny tatitra nataon'ny polisy-pirenena hatrany ary raha oharina tamin'ny taondasa dia hita fa nisy fienana ny trangana loza nandritra ny fankalazana ny fetiny pentekosta tamin'ity taona 2022 ity. Izay ny momba aniny fa lafim-baovao hafa kosa totosa soamatsara ny anty ny fanatanterahana ny fanadiovana faobe izay natao teny Analakely ny rana tamin'ireo mpivarotra sy ny fikambanany mpivarotra jiaby moa izy ity ary marobe ireo tonga namaly ny antso tamin'izany fanadiovana faobe izany raha ny tsikaritra araka ny fanadihadiana natao hatrany dia ny tombo be avy telo eny ny isan'ny abetsaky ny fako izay norofina teny amin'ny faritry Analakely nandritra izany fanadiovana izany. Germaine Menjanahary Erzora Janarivo no mitatitra ny vaovao. Tontosa soamantsara ny fanadiovana faobe izay notanteray ny commune Antananarivo renivohitra tamin'ny alalan'ny boriboritany voalohany androany tetsy Analakely. Tanjona ny fametrahana ny fadiovan'ny tanàna raha io ihany koa ny fanatrarana ny vina izay napetraky ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Ramatoa Lalaora Valomanana dia tanàna madio sy milamina ary mandroso mba ho reharehan'ny vahoaka malagasy amin'ny maharenivohitry Madagasikara azy. Na dia efa asafanao andavanandro ho an'ny commune Antananarivo aza ny fanadiovana tahaka izao dia fantatra ihany koa fa misy ny fanadiovana faobe indro isam-bolana raha ho an'ny boriboritany voalohany manokana.
nambarany lehibe ny boriboritany voalohany fa tafiditra indrindra ao anatin'ny fiomanana ho an'ny fetim-pirenena eny am-roapolo jiona izao etsika izao raha eo ihany koa ny fanalana ireo fako noho ny fety ny pentekosta teo isan'ny toerana betsaka mpivezivezy indrindra mantsy ny eto Analakely rehefa fety tahaka izao. Isaorana manokana ireo mpivarotra ny solotena ny fikambanan'ny mpivarotra rehetra izay nandray anjara ny fanometanana tamin'ny tanàna Antananarivo sy ny boriboritany voalohany indrindra totosa soma tsara ny fanadiovana tompoko kanefa averika any malahelo ny tena satria tokony asa andavanandro ihany ny atao lasa mitombo avo 10-20 ny asa atao noho ny tsy fahatsiarovan-tenany tsirairay ka antsoavy ny ataoko teny eto jereo fa misy fitoeram-pako madinika tena tsara tarena apetraka teto anivon'ny tanàna nataon'ny sasany fianarana manao karaté anga ohatrany fanaovana makioara nefa rahan'le fitoeram-pako tsara tarena mampalahelo mbola verika any mampalahelo izy mino fa hoavy ny fotoanan'ny fankalazana ny verenan'ny fahaleovan-tena dia mba tsy ohatrany androany ny zavatra isy eto amin'ny tanàna Antananarivo fa mba malala ny tokony ataony mitondra fitoeram-pako na dia sachet plastika ary zay fako avy ampiasain'ny tena dia mba arinany anaty sachet dia mamonjy ny fanariam-pako ny tsirairay fanentanany zany atao zany ary fampatsiarovan-tena ny tsirairay mampiasa ny tanàna Antananarivo tompoko. Miantso ny mponina Antananarivo indrindra fa ny vahoaka malagasy rehetra ny fiadidinan'ny tanàna Antananarivo mba hitandro hatrandry ny fahadiovan'ny tanàna no mafisin'izy ireo fa tsy andraikitry ny commune na ny mpiasan'ny commune irery ihany ny fanadiovana ny tanàna mba ho modely fa andraikitry ny mponina sy ny mpivezivezy eto Antananarivo rehetra satria rehefa tsy mandoto mantsy dia efa namany manadio raha teo. Vaovao ny trangam-piarahamonina mahery ny 300 isan'andro ny isan'ny anjo voarainy ny tompona andraikitra misahana ny fiarovana ny zaza tsy ampy taona manoloana ny herisetra aranofo eny anivon'ny foibe mpitantanana ny asa sosialy ao amin'ny commune Antananarivo renivohitra eny Isotry izany. Manoloana izay indrindra dia zava-dehibe ny fandraisana andraikitry ny tsiraikiraiky mba ahafahana mamongotra n'izany herisetra aranofo miatra amin'ny zaza tsy ampy taona izany araka ny fanadihadiana nataony Noro Fitiavana sy Tahiry Niaina Ranarynirina. Mandidina ny 300 isan'andro ireo antsy voarainy tompona andraikitra misana ny fiarovana ny ankizy amin'ny herisetra mahazo azy ireny etsy amin'ny fitoerana fandraisana izany ao amin'ny DAS na ny fiobe mpitondran'ny asa sosialy ny commune Antananarivo renivohitra etsy Isotry. Momba izay fitarainana mahakasika ny herisetra mahazo ny ankizy izay dia ny larana maitso 770 no antsoina antso avy amin'ny faritra 12 hatreto no azo amin'izany. Fa ombiazana ny fisinio fanaovana antso fitarainan'io hoy ny tompona andraikitra na dia fakakevitra sy fandrebirebena no misy indraindray. Hita tokoa ny fahombiazana zany satria raha tsy laza ohatra tsika aingana koa zany ny fandraisana tanana andoly ankizy miara-ny herisetra na dia any amin'ny toerana faran'izay lavitra satria raha misy antso ka tonga vato aminay dia aingana mifampatana ihany io na ny fiantsonay andreo partenaire de prise en charge zany le acteur de prise en charge zany amin'ny faritra zany zay mandray atanana avy hatrany ny ankizy zany zay miara-ny herisetra sy ny fanenjehana ihany koa zany andreo olona nanao le herisetra amin'ny ankizy. Zay moa zany dia maniry sy manentana zany ny sy ny fanentanana zany ho amin'ny olona rehetra manerana ny Madagasikara zany amin'ny fampiasana an'io larana maitso 770. Maro amin'ireo ankizy no hiaran'izany herisetra izany eny anivon'ny fiarahamonina eny. Izany anefa dia mila fifanomezan'ny tanany tsirairay ny famongorana azy hoy ny talemsana ny asa sosialy tantan'ny commune Antananarivo renivohitra na ny DAS Dokotera Priska Andriantseheno izay misy ity sampana miany ankizy amin'ny herisetra mahazo azy ity. Betsaka ny zaza hiara-ny herisetra ary zay le antso nataonay sy ny zareo avy amin'ny UNICEF teo hoe tohany izahay fa tsy vitan'olonjery ny ady atao amin'ny herisetra tamin'ny ankizy. Nitsidika ity ivitoerana ity ny alatsinainy Pentekosta teo ny solotenan'ny mpiara-miombona antoka ny UNICEF tary ny firenena mikambana misahana ny zaza izay angadana nanana sy vinahitana izao tetikasa fiarovana ny ankizy izao.
niaraka tamin'ny ekipany bare ireto mpiara-miombonantoka avy amin'ny UNICEF ireto mialoha ny angany ekipa pirenena malagasy eo amin'ny baolina kitra ho any ivelany hiatrika ny dinga ny famarana ny kanina 2010 amby 2020. Fa iarantsika mahalala fa amin'ny lahady ho avy izao ny fetiny iray vaovaon-dratsy izy karaha satria dia miavaka ny fanamariana n'izany fetiny iray izany ho an'ny fikambanana ny tanora mpanao gazety satria dia isy ny bazar spécial fête des pères karakarain'izy ireo amin'ny farany herinandro izao etsy amin'ny parviany Analakely. Ny andindin'izay tateriny nory fitiavana hatrany eo amin'ny sariny Tahiriniana Ranariny. Tsy ny olon-tsotra ny mpianakavy ny sarababem-bahoaka ihany amin'izao no mankalaza ny fetiny iray fa ny mpanao gazety ihany koa. Tafiditra ao anatin'izany ny fikambanana tanora mpanao gazety eto Madagasikara na ny AJJM, Association des jeunes journalistes malgaches. Anisany namarika ny fankalazana izay tonsain'izy ireo ny hetsika ara-barotra. Ho avy moa zany ity ny fetiny iray amin'ny alahady 20 ny volana Jolay ho avy izao. Arak'izany ny fikambanana GGM dia mikarakara ary manatanteraka izay fankalazana ny fetiny iray izay. Hatramin'izay dia ny hoe ny fetiny ireny foana no mahazatra antsika. Maneran-tany mihitsy aza fa ao amin'ity toraka ity dia isika mpanao gazety no andao manomboka izao hivoy ny fankalazana ny fetiny iray. Izay no mahatonga an'ilay hetsika izay tanterahana etsy amin'ny parviany Analakely manomboka ny zoma, ny sabotsy ary ny alahady tontolo andro avy izao. Tsara ny manamarika fa efa nahazo alalana tamin'ny ramatoa be ny tanàna Lalao Ravalomanana ny hetsika izay ho tonsain'izy ireo eo anoloany ny lapan'ny tanàna Analakely ny 14 hatramin'ny 19 Jona ho avy izao. Ka ny fananganana ny centre de presse no anisan'ny tsangam-batogoavana amin'izany. Sorana be dia be ihany koa ramatoa be ny tanàna izay nanome ny toerana sy nanamora izao hetsika tanterahana etsy amin'ny parviany Analakely izao ary dia verina fa itony fiara-miasa eo amin'ny mpanao gazety sy ny ramatoa be ny tanàna izay sorana azy melosady zany izay rehetra izay. Ankoatra moa zany dia ny tanjona amin'ity dia ny centre de presse izay ho atsangany GGM Tsoela ary ao anatin'io ihany koa zany dia ny vola ho azo amin'io farafahakeliny azahoana ordinateur enina farafahakeliny zany hoentsika manangana ilay centre de presse. Ankoatra izay, aorian'ny fankalazana ny fetiny iray, isy ny fampiofanana mpanao gazety atao any Antsirabe, ny 20 sy 20 ny volana Jona ho avy izao, tarino eo anivon'ny AJJM, ho fanamafisana sy ho fampiakarana ny traikefa ny mpanao gazety. Fa miavaka ity volana Jona ity ho an'ny mpanjifa ny Canal Plus Madagasikara satria misy ny tolotra manokana izay atolotra ho an'ireo mpanjifa amin'izany. Ankoatra ny fandefasana ny soma lalao baolina kitra any Egypta mandritra ny kanina dia misy ihany koa ny tolotra manokana natolotra ho an'ireo mpitia fanatanjahantena. Misy ny fanazavana indrindra manodidina n'izay tolotra jiaby ao amin'ny Canal Plus Madagasikara izay tateriny Germaine Menjanahary eo amin'ny sary ny erisoratra Anarifony. Ankoatra ny fandefasana ireo lalao rehetra any Egypta mandritra ny sanina 20 sy 2020 dia misy ihany koa ny tolotra vaovao izay omeny Canal Plus Madagasikara ho an'ny mpanjifa. Nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny foibe-toerany teny Andraro izany ny maraina teo. Nambaran'izy ireo nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety androany ity fa tanjona ny anomezana fahafaham-po ho an'ny mpanjifa. Ankoatra ny fanohanana ny ekipa malagasy izay hiatrika lalao goavana any Egypta amin'ity taona ity. Ankoatra ireo tolotra izay efa nomena ny mpanjifa ao amin'ny Canal Plus 1 sy ny Canal Plus 2 dia mitombo hatrany ny fanomezana fahafaham-po ho an'ny malagasy tsy ankanavaka raha ny fanazavana izay nataon'izy ireo. Misy ny chaîne Sister, misy ny chaîne Gulli, dia misy chaîne e-entertainment, France Info. Manarak'izay koa zany dia azon'ny Canal Plus Sport daholo zany ny ireo tournoi rehetrarehetra avy ao amin'ny NBA TV. Araka ny efa fantatra moa zany dia Canal Plus Madagascar dia diffuseur officiel ny CAN Total Egypte 2019. Efa fantatry ny be sy ny maro koa moa zany fa ny équipe nationale moa zany dia ny Barea qualifié amin'ity taona ity izay tena vaovao goavana be ho an'ny firenena satria tena zavatra voalohany izao amin'ny tantaran'i Madagasikara.
Ny Canal Plus moa zany dia manohana tanteraka ny équipe nationale manohana ny Barea satria izay anisan'ny partenaire ny Barea ka noho izany dia nisy tolotra spécial no nataonay ho an'ity canne ity ny décodeur dia 0 ariary manomboka amin'ny tolotra Evasion Plus installation offerte dia ho an'ireo mpanjifa ireo efa mpanjifa ny Canal Plus koa dia pour tout réabonnement zany dia pour tout réabonnement entre 15 et 30 juin dia mahazo ny tolotra Evasion Plus na tout Canal Plus. Mbola betsaka ny tanjona izay apetraka ny Canal Plus Madagasikara ny amin'ny fanomezana fahafaham-po ho an'ny vahoaka malagasy indrindra fa ny mpanjifa isan'ny antony ny fanomezana ny tolotra manokana ho an'ny mpity fanatanjahantena ho an'ny mpanjifa ny Canal Plus raha ny fanazavana izay nataon'izy ireo nandritra ity fotoana androany ity hatrany. Iny ihany koa ny vonona tomboky lahy sy tomboky vavy iny ny masaka azo naroso tamin'izao fampalalam-baovao izao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandram-pitafa ho amintsika jiaby ihany koa ny tenako ho amin'ny manaraka koa samby tsara tomboky lahy sy tomboky vavy.